mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika ary afaka malalahatra tritelaka misy fa iraka amin'ny folo ny volana Jolay. Ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny bokin'ny Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo, Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatimy ambin'ny folo. Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatimy ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny mitafika ao dia mifadiany ratsy rehetra. Raha misy olona eo aminao izay tsy madio noho izay nanjoa azy tamin'ny alina dia hivoaka eny ivelan'ny dobo izy fa tsy hiditra ao anatiny. Fa rehefa hariva dia aoka andro amin'ny rano izy ary noho ny tokony ho maty masoandro dia mahazo miverina ao amin'ny dobo indray izy. Raha aoka hisy tany voafaritra ao any ivelan'ny dobo io ho fivoahanao ary mitondrà fantaka miaraka amin'ny fedianao, ka raha hipetraka eny ivelany ianao dia mety hilavaka amin'ny fantaka ka totofo ny fivalananao. Fa Jehovah Andriamanitra ao mandeha eo afovoan'ny dobonao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao, ka dia ho masina ny dobonao mba tsy hahita ny zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Lalàna madinidinika na lalàna atsipiriany koa aza momba ny andavanandro ny zanak'Israely no asehon'ity boky Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo ity. Amin'ny zara-mofinaina ho antsika dia mikasika ny hoe rehefa any an-tany fediana ianao, izany hoe rehefa hiatrika ny fahavalonao ianao, dia inona ny zavatra tian'Andriamanitra tsaroantsika rehefa miatrika ny fahavalontsika isika dia hivoaka hiady ianao dia hoy ny tompo hoe mifadiany ratsy mazava ho azy. Satria mantsy haintsika hain'ny zanak'Israely tsenjera hoe rehefa miady rehefa miady dia mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah niady fa ianao kosa angina. Fa inona ilay hoe mangina? Manakiady Andriamanitra fa ny teny amin'ny tompo, teny amin'ny zanak'Israely izy manao hoe Jehovah hiady anareo fa raha reo angina, inona ilay angina? Mangina manao inona? Dia amin'ity toko fahatelo amby roapolo ity dia misy zara-mofinaina ity izany dia misy lafin-javatra roa natiry mazava tsara ny dikany hoe mangina. Voalohany dia hoe mangina mivady ny ratsy. Tsika tsara io hoe raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny tafika eo dia mifady ny ratsy rehetra. Ary hoe mivady ny ratsy mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ny hoe mangina izany tsy hoe manao izay danin'ny kibo amin'ny manoloana ny fahavalo, tsy hoe manao izay mahafinaritra ny saina nefa ao anatin'ny ady sarotra. Satria betsaka ny olona indraindray, betsaka tamin'ny andron'ny zanak'Israely na dia efa ao anatin'ny ady sarotra ary dia tsy mivady ny ratsy. Eto dia asehon'ny tompo tsara fa ny fandresena dia mifamatotra amin'ny fifadiana ny ratsy. Rehefa miteny hoe mifady ny ratsy dia ny dikan'izay finoana sy fitiavan'Andriamanitra. Raha ohatra izany ka miatrika ny fahavalontsika isika ka miaina ny tenin'Andriamanitra hoe miady ho antsika Andriamanitra dia ao anatin'ny finoana no hevitra izay, ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra ka miala amin'ny ratsy. Fa tsy izay ihany fa ny faharoa lehibe dia izao, mifady ny ratsy koa dia midika koa hoe torina hoe na hoe ny fahanginana dia midika koa hoe miaina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary izay ny dikan'ireo didy maromaro ireo miteny hoe Jehovah Andriamanitra ange mandalo eo aminao dia mifady ny ratsy ianao ary aoka adio ny faritra misy ianao. Atsipiriany mihitsy ny tenenina an'izany eo hatramin'ny toera fivoahana dia Andriamanitra mandalo ao amin'ny tobonao mandritra ny ady dia izao hampandresy ianao izy ao anatin'ny fahavalo fa izao miady anao izy fa izao aoka ianao hadio. Raha miteny hoe madio izany dia izao mivady ny ratsy ny mazava fa madio amin'ny lafiny hygiène koa. Satria hitantsika fa indraindray rehefa any amin'ny ady rehefa any amin'ny ady dia indraindray tsy mahavatena, tsy manana fotoana hidiovana, tsy manana fotoana rehefa ao anatin'ny ady sarotra indray dia rehefa tratry ny ady tsaina indraindray
na dia mpanaratra dia zao tsy mahafatena, tsy mioko volo, tsy midio, tsy mikarakara tokantrano, tsy mikarakara ny manodidina. Zavatra apitranga zany ao anatin'ny ady, ao anatin'ny toby rehefa ao anatin'ny ady sarotra dia alitsy ny boky ny Deutéronomie eto manao hoe tandremo tsara fa tsy hoe satria ao anatin'ny ady ianao na anatin'ny olana ianao dia avelan'Andriamanitra iaina ao anatin'ny loto, tsy hoe satria ao anatin'ny fahantrana ianao na ao anatin'ny zava-manahirana dia eken'Andriamanitra iaina ao anatin'ny loto. Eo Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe tandremo tsara fa Jehovah Andriamanitra hampandresy ianao amin'ny fahavalonao dia hamangy izy noho izany dia aoka tsy ao anatin'ny loto no hitan'Andriamanitra ianao. Raha miteny zany hoe Jehovah hiady anao ary ianao kosa angy dia izao miaina ao anatin'ny fahadiovana isika. Fahadiovam-po io fa fahadiovana hygiène mihitsy koa io, fahadiovam-panahy io fa tena fahadiovan'ny faritra honenana mihitsy ihany koa io. Indray mantsy zavako malala rehefa ao anatin'ny fahantrana indray dia heverintsika hoe eny rehefa mahantra ange dia maloto e, rehefa marary ange dia maloto tsy maninona e, rehefa ao anatin'ny tsy fisiana ange dia maloto tsy maninona e, rehefa ao anatin'ny fahasahiranana ange, ao anatin'ny asa mafy ange dia tsy maninona na maloto ary tsy ekeny ny soatra masina mihitsy zany. Ary ambaran'ity Deutéronomie dia ampilatanantsika ity manao hoe tsia Andriamanitra hampandresy ianao fa mino fa izao aoka hamantana toerana madio izy, aoka hamantana tsy hoe fo madio ihany. Amin'ny zanak'Israely moa amin'ny bokin'ny testamenta taloha moa dia izao hoe mifamatotra ny fahadiovan'ny vatana sy ny fahadiovan'ny faritra honenana. Izany hoe tsy fiatsaram-belatsia mihitsy ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie fa raha madio ny ao am-ponao, madio ny fiainanao dia tokony ho madio koa ny faritra manodidina anao. Azo atao hoe mpino ianao raha ohatra ka madio ny vatanao nefa ny ao am-ponao tsy madio. Azo atao hoe mpino ianao raha ohatra ka madio ny ao am-ponao nefa ny fiarahamonina misy anao maloto tsy milamina. Noho izany dia amin'ny zanak'Israely dia izao ny tian'ny testamenta taloha ho takatritsika ary izay raha teo nahatonga ny tompony bedy mafy no fahasoa mety tsara velatsia nareo fa ny fiainana kristiana dia izao manao hoe madio ny ao anaty, madio ny ao am-po dia manjary tonga fahadiovan'ny vatana izany, manjary tonga fahadiovan'ny tanàna izany, manjary tonga fahadiovan'ny fiarahamonina, ny lalana, ny toeram-piasana, ny tsena, ny sekoly, ny trano fiangonana, izany dia tokony hitarafana ny fahadiovan'ny kristiana fa ny Andriamanitra ny kristiana dia Andriamanitra tia madio. Tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany dia ireo zokinjokiny dia mahatadidy na atao hoe tsy fanjanahantany akory ary fa ny repoblika voalohany dia mahatadidy ny fisian'ny karazana brigady anankiray izay misava tokotany eny an'ilay rehetra ary manasazy zay olona manana tokotany maloto, manasazy zay mahita fako miangona etsy sy eroa dia voasazy mafy mihitsy. Zao moa andron'ny fahafahana, satria andron'ny fahafahana dia heverina hoe afaka manao maloto koa amin'izay toerana rehetra tiana anaovana maloto, afaka tsy manadio koa na dia amin'ny toerana tokony efa hadio azy. Any amin'ny tany maro any ampitan'ny ranomasina ange, amin'ny tany mandroso maro izay manaja ny fahafahana ange, madio ny tanàna satria misy mpanadio fa madio ny tanàna satria ny rehetra koa miara-manadio e. Ary isika rehavako malala betsaka ny kristiana saingy izao indraindray na dia ny faritra honenan'ny kristiana azy tsy azo alain-tahaka akory amin'ny lafin'ny fahadiovana. Eto ny bokin'ny Deutéronomie dia mampahatsiaro ny manao hoe niady ny fahavalonao ve ianao? Ao anatin'ny ady sarotra ve ianao? Tianao hamangy ianao ny tompo ka hampandresy anao dia mba madio, mba midiova. Anantena fandresena ao anatin'ny ady sarotra ve ianao dia mba madio. Diovy aloha ny ao am-po, mibeba, diovy ny ao an-tsaina, miova saina dia izao meteza koa hanadio ny faritry ny tanàna. Io ange marina fa hoe mety ho lafo ny savony, lafo koa ve ny kifafa, lafo koa fa izao tena toe-tsaina mihitsy, tena toe-po mihitsy ny fitiavana fahadiovana dia Andriamanitra eto mandetika an'izany mihitsy. Hitantsika amin'ny andininy 5:10 fa Jehovah Andriamanitra ao mandeha eo afovoan'ny tomponao hamonjy ianao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao ka dia aoka ho masina ny tomponao ary tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Havako zava-dehibe izany Andriamanitra tsy miala amintsika izany satria madio isika, madio ny fontsika. Andriamanitra tsy tia maloto isika teo, tsy mifanerasera. Ahoana moa no andraisanao ny fahamasinan'Andriamanitra?
ao anatin'ny loto. Indraindray na de trano fiangonana ary ndraindray mety mbola misy kristiana tsy mahafatra manadio trano fiangonana ve sanatria misy trano kala, asa ve ny vovoka, sanatria ve marina fa tsotra Andriamanitra, marina fa tsotra afaka raisina amin'ny toerana rehetra Andriamanitra, fa na izany ary mazava mihitsy taky ny soratra maintimainty eo ambony taratasy fotsifotsy io mazava io hoe Andriamanitra de mitaky fahadiovam-po, de mitaky fahadiovan'ny toerana, mitaky fahadiovan'ny fiarahamonina izay mandray azy. Lasa lavitra kokoa noho izay no teolojia ny testamenta vaovao manao hoe Jesosy Kristy tompo ny teny efa ranadio antsika tamin'ny rano. Tsy vitantsika mihitsy ny nanadio ny tenantsika tamin'ny fahotana, ka dia ny rano Kristy no nanadio antsika de tonga madio isika. Ary mbola lasa lavitra kokoa izay ny teolojia Paoly manao hoe tena nataon'ny tompo tsy ny toerana misy antsika ihany ny lapany fa ny fotsika mihitsy ny nataony ho lapany, de nanjary tempolo ny fanahy masina isika. Dia raha jerena amin'ny testamenta vaovao zany izao boky de Deutéronomie tomba telo amby roapolo zao de izao nidiovy ny tompo ianao tonga olom-baovao nisasany tamin'ny rano. Ary satria nidioviny sy nisasany tamin'ny rano isika dia tonga manjary olom-baovao mitondra fahadiovana amin'ny toerana rehetra izay manodidina antsika. Tsy ny toerana zany no mahatonga antsika madio, fa isika ny mahanadio ny toerana misy antsika. Ny kristiana zany de zao tsy matahotra andeha amin'izay toerana rehetra mpanirahana azy satria izy mihitsy ny mpanadio, izy mihitsy ny savony zany raha zany no ilazana azy, satria ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra, ao anatin'ny rano Kristy. Noho izany de zao ny kristiana tsy mpandositra adidy akory, fa ny kristiana mihitsy ny tena mpanadio. Amin'izay toerana misy ny kristiana de zao manjary mitondra fahadiovana izy. Rehefa miteny hoe fahadiovana averin'Andriamanitra de fahadiovam-po io, fahadiovam-panahy io, fa manjary fahadiovan'ny vatana sy ny fahadiovan'ny faritra orinany io. De tokony miavaka zany ny fiarahamonina kristiana, miavaka amin'ny fahadiovana amin'ny zavatra rehetra, fahadiovan'n-tsaina, fahazavan-tsaina, madio saina, tsy mieritreritra ratsy, tsy miahiahy olona, tsy matoky olona, mana fahadiovan'n-tsaina. Ny fiarahamonina kristiana dia fiarahamonina anjakan'ny fifampitokisana, fiarahamonina anjakan'ny fifanampiana satria madio saina, tsy misy mifampiahiahy hoe sao de raha anona sanatria mpamosady, sao de raha anona sady atria mifosa, sao de raha anona asa tsy fantatro. Kristiana izay ataontsika hoe miaina ao anatin'ny fahadiovam-po, fahadiovan-tsaina. Fa zao koa ao anatin'ilay toerana misy ny kristiana de hitanao hoe io eny fa madio le faritra oninany, asa misy voninkazo, asa toerana mba misy fiangonana fanariana ny fako sy ny tahaka izany. Isika rehetra de miara-mahita, tsy milaza miara-mahita fa samy mahita eto Antananarivo, mahita amin'ny faritra maro misy antsika, fa tsy zany ankehintsika kristiana indraindray, tsy zany tsika kristiana indraindray. Ananantsika Jesosy ho tompontsika, fa izao tsy vitantsika ny mitondra fahadiovana. Isika indray raha indraindray sanatria no mandoto, indraindray isika indray raha no mandoto. Zay eny mahatonga ny hoe ny fivavahana kristiana de fivavahany fiovantsaina. Metanao hoe fiovantsaina. Ary anteny hoe fiovantsaina tsy hoe fiovan'ny fomba fieritreretana ihany, fa tena miova saina mihitsy. Hoy ny teny frantsay radicalité, tena miova tanteraka mihitsy ilay olombelona satria nandray an'i Jesosy izy. Noho izany de izao tokony mitondra fahadiovana azy isika, mitondra fahazavan-tsaina, mitondra fiavoazam-panahy ao amin'ilay fiarahamonina misy antsika. Dia eto ary de manazava ny boky Deutéronomie ny olana zany tsy ny fahavalo, ny olana zany tsy ny fahantrano, ny olana zany tsy ny tsy fisiana, tsy izay zany ny olana. Diso olana tsika zany raha mieritreritra manao hoe ny olana ny fahavalo, fa ny olana kay isika ny olana. Ay, isika no tsy mampiantran'Andriamanitra ao anatin'ny fahadiovam-po ka mahatonga an'Andriamanitra mandresy na mampandresy antsika. Satria loto nandraisantsika an'Andriamanitra de tsy taman'Andriamanitra amin'ity boky Deutéronomie ity. Loto rehefa maloto ny fo, maloto ny fiainana, maloto ny fiarahamonina de zao lasa tsy mety miarahamonina amintsika ve Andriamanitra, ka tsy resintsika ilay fahantrano, tsy resintsika ilay fahavalontsika. Ny eritreretintsika de zao manao aleo Andriamanitra izy no hanadio ny rehetra. Tsia, manadio izy amin'ny alalan'i Jesosy. Zao misy andraikitra raisitsika maha olombelona de miezaka isika miaina ny fahadiovam-po satria nandray an'i Jesosy. Afaka malala hotsika manao hoe ny olana de zao tsy ny fahavalo akory, io teneniny tompo io. Midiovy ianao,
mialamy ratsy mandehana ny fahamasinany de resy io fahavalo io satria ho avy Andriamanitra ampandresy. Tiatsika ny andresy fa tsy tiatsika ny miala amy ratsy, tiatsika ny andresy fa tsy tiatsika ny miala amy loto, tiatsika ny andresy fa tsy tiatsika ny miala amy fahalitoana maro isan-karazany de tsy mety le izy bokin'ny Deutéronome. Anao fotsiny safidy atsika ny safidy, te andresy ve ao anatin'io fahantrana io, te andresy ve ao anatin'io zava-manahira sy io tsy fisiny io, tsotra ny valiny fanapahan-kevitra hiova saina, fanapahan-kevitra hiova toe-tsaina sy toe-po mihitsy ary manomboka amin'ny fanekena ho sasan'i Jesoa, fanekena ho diovin' Jesoa. Tsika sendrasena eo amin'ny Jaona 2:12 hoe Jesoa nanasa ny tongotry ny mpianatra, Jesoa de nanasa de namafy ny tongotry ny mpianatra mihitsy, zany hoe Jesoa de nitaona antsika hanao zava-dehibe ny fahadiovana sy ny fifanadiovana. Ny tompo ary de zao nanao mihitsy hoe fianarana no omeko anareo. Raha indray ange tsy zahantsika ao anatin'ny ady sarotsika de tsika aza no mifandoto mifandoto, mifanaratsy, mifanimba, lotoana mihitsy ny sasany, hosorapotaka ny sasany, be de be hitantsika ao anatin'io ohatra hoe ao anatin'io compte compte Facebook io rehefa handoto olona na rehefa hanaratsy olona de indraindray compte fake isan-karazany, tsy tononona ny anarana, tsy aseho ny anarana, anarana hafahafa ahafahana miteny ratsy, ahafahana sanatria ahafahana milaza an'izao sy ny zao rehetra, tena tsy fahamendrehana tsotra fotsiny zao. Raha ohatra ka olona madio fo ianao, inona moa ny hanafenanao ny anaranao, inona moa ny hanafenanao ny nanaovanao compte fake indraindray ahafahana tena tsy fahadiovam-po mihitsy. Ary mahamarina ny tenin'ny Sartre angambany izy iny sa ny teny manao io ange ozy izy ny aretin'ny fiarahamonina ange de io fahalitoana io tarafina amin'ny toetrantsika io ny toetran'ny fiarahamonina misy avy amin'ny fotoana ankehitriny. De hitantsika indraindray rehefa sendra manokatra Facebook ianao de zao karazana anarana tsy fantatra isan-karazany rehetra, karazana tsy hita anaty copie rehetra ty dia hita ao anatiny ao. De satria ahafahana maninona, ahafahana mandoto ny hafa, ahafahana ny hafa efa mety efa mahaloto rahateo saingy zao mbola lotoana sy ny tahaka izany. Afaka malala eo dia tian'ny tompo eritreritra tsika manao hoe mampahantra ange zany toe-tsaina zany, zany toe-tsaina zany mampahantra fa tsy mampanankarena. Fa ny toe-tsaina mampanankarena de zao ny toe-tsaina mifanaja, toe-tsaina mifamehy voninahitra, ny toe-tsaina manaiky hanadio, tsy toe-tsaina manampy ny loto indray fa toe-tsaina manaiky hanadio satria efa nodiovin'i Jesoa. Ny olona diovin'i Jesoa de manaiky hanadio ny hafa, manaiky hanasa ny hafa, manaiky hanadio mihitsy aza ny manodidina azy ao anatin'ny fanetretena. Afaka malala eto ary de mitaona antsika ny bokin'ny Deutéronome hoe raha hivoaka hiady ianao ka tianao ny andresy de raiso Jesoa, hiaino Jesoa, meteza adio de metezako ho mpanadio ny hafa, meteza handray andraikitra, hitory fahadiovam-po, hitory fahadiovam-piainana ary indrindra hitory fahadiovana mihitsy, hiaina ny fahadiovana amin'ny lafiny feno, amin'ny ara-batana na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-panahy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny saotrao masina zahay nitaonanay atsiaro fa raha ao anatin'ny ady sarotra zahay na ao anatin'ny ady atrehanay na adino io na adinona dia tao aminao hiala amy ratsy, tao aminao manana fahadiovam-po, tao aminao manana fahadiovan'ny saina sy ny maha olombelona manontolo. Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamasinanao ianao ka dia sarotiny amin'ny fahamasinanay. Vavak'izay Jesoa, ataovy olona mandray andraikitra. Efa nosasanao tamy rano ao de efa nodiovinao, efa nohamarinonao, efa nohamasinonao de tao amin'ny tompo mba ho mpanadio, tao mba handray andraikitra hijery ny fahadiovam-pitondratena amin'ny mpiarabelona. Jereo ny tanindrazanay, jereo ny fiarahamonina misy anay, hitanao ny karazana loto izay iainana isan'andro, tsy ny loton'ny vatana sy ny loton'ny fiarahamonina ihany fa ny loto ara-panahy mihitsy koa ary. De manampiry anay Tompo, anay kristianina, anay mpino, anay fiangonana mba ho tia fahadiovana izahay ary fahadiovam-po sy fahadiovana amin'ny lafiny maha olona feno mihitsy. Vangio ny tanindrazanay, vangio ny fanabeazana rehetra ataonay
Aza velanao ho zatra tolorana izahay, vao mety hoe tsaina zatra mandray andraikitra. Handray andraikitra amin'ny fikarakarana ny tanindrazana, handray andraikitra amin'ny fikarakarana ny manodidina, satria ny fahadiovam-po manjary fahadiovam-piainana. Saotra Jesoa. Amen.